fa zao zany dia ampiseho an'le fatehikarana an'le sazy indray tsika mena amin'le série manaraka. Ty manaraka tonga zany le soulevé de terre misy le miaraka tamin'le velo teo miaraka amin'ty fantelo ty zany le power lifting basen'le preuve de force aseho anareo raha ny fanaovana azy. Ty ndray zany le taranja manaraka à charge 20 kg, 30 kg, 50 kg dia mifandimboetina zany reo chronomètre aller retour dia avy mitondra le voalohany zany dia mametaka miditra manaraka dia misontra ihany le farany akoatran'le mitarika tobile moa le 15 taty tsy afaka nanaovana an'izy mahafantatro reo ngamba chronomètre koa tiako chronomètre 10 kg 10 kg dia miaritra ianao zany manapareraka anao.
ary firy taona moa zany zao efa misimisy any efa somary lehibehibe fa mbola mety foana le izy mety foana ho an'ny olona izaky ny taizan'le motera zany ao ihany baziny sy zavatra rehetrarehetra misy taona ianao mitiky zany fa olona karazan'olona inona ny manao an'ity preuve de force ty le izy aloha zany tena fipetratakiny amin'izy dia hoe mila procédure médicale apte amin'le sport ezana zay aloha zany strict zay am'izay satria tena mafy io zavatra atao io dia akoatran'izay zay mazoto fa izy tsy araky ny teneniko any amin'ny invitation sy ny karazany hoe ngamba eo amin'ny 5% eo fotsiny ny teknika fa tazaka zany tena lafanana dia any ianao zany no miezaky ny alana ianao ve afaka milaza ihany koa fa misy effet secondaire le izy hoe mety inona no atahorana raha ohatra ka tsy ny accident eo amin'le fibatana le mavesana ngamba ny mila fitandremana fa araky ny farehako ny olona somary re misy fanarasiana hoe manao zavatra mafy sy karazany tsy dia any loatra ny hoe atahorana zany effet secondaire fa le fitandremana fahasalamana no basa ary ty misy zavatra anankiray araky ny mahasport fifanana tanjaka an'izy dia misy ny mety tratra fakapanahy andrairan'le doping fampitahorana ny azoko atao vatony sakana zany hoe raha manandrakandrana an'io ianao dia tsy haiko raha tsapanao hoe manao ao zany insuffisance rénale zany manazava mba mijery eo amin'ny hôpitaly fa mijaly ny olona tratran'izany raha mitiasika an'io zavatra io zay ny angamba ny mety hoe afatra azoko atao metrehtra hoe raha mijanona manao an'izy ity misy vokany ihany koa hoe mijanona tampoka tampoka ratsy amin'ny rehetrarehetra mihitsy amin'ny sport zany le sako io raha tokony izy rehefa nikasika sport anao dia tsy tokony hijanona zony fa hoe mimalefaka angamba le izy rehefa miakatra ny taona amin'ny resaka fitandremana na ataontsika hoe fanoharana na 70 taona ary mbola afaka miazakazaka dia miazakazaka moramora ikazana fo fikorianandraha ny avokata sy fahasalamana amin'ny ankapobeny na ny tsy manao sport ary na farafarasy hoe manao moramora ilaina ho an'le vatana manatao vatana salama misy ny saina matsilo inona zany no programme amin'ilay 23 manao hoana ny fandraisana anjara ny fisoratana sy ny sisa zany fantana zany hoe amin'ny 28 mars zany izy 2010 ny toerana mbola be lehibe efa tafaresaka tamin'ny commune efa tafaresaka tamin'ireo namana maro samihafa fa embarras du choix zany mety ho Marie Masay mety ho parking tsy haiko ohatra angambany hoe skoro akoron-drano ary amin'ny somary fatanjom-bato betsaka ny toerana zany dia amin'ny 28 mars zay zany dia zavatra nasehoanareo teo no atao rehefa volana may aloha ngamba mbola orizana ihany fisoratana anarana fa tsy dia zavatra sarotra ngamba manao an'izay angorona isaky ny any amin'ny club tsirairay aby ihany dia angona amin'ny toerana anankiray na eo fotoana anaova le faninana raha mbola tsy tara dia mitondrasy dia misy ny hira telo tianao anovanao an'le akano hery atrehanao an'le tanjaka miandamy-mbavy afaka manao vehivavy mahita vehivavy be tsaka matanjaka zany hoe toute catégorie izy zany openina fa eo amin'le fikarakarana mbola tsy asahiko izarale catégorie le fanomezana fahafahaposiny loka zany mety mbola nahirana satria voasataaalaniko rehefa tsika mety toizana manaraka dia mitokana mihitsy ny vehivavy tokana catégorie rehetrarehetra afaka manao daholo